ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo, indro hanananaka ny virijina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela. Amen. Isaia 7 ny 1:4. Mety mametra-panontaniana angambontsika hoe fa diso angambo zany teny fiainana androany zany, fa tsy tokony handeha amin'ny krismasy ve zany? Tena teny fiainana tandrify androany io ry havana. Ny perikopan'ny fiangonana loterana malagasy tamin'ny alahady lasa teo dia miresaka indrindra ny amin'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo tao akibon'ny Maria. Tamin'ny lahady io dia natsoina hoe andron'ny Maria, ary ny teksta notoriana tamin'izany dia ilay atao hoe hiran'ny Maria. Raha mijery sika, raha manisy tsika zao ohatra hoe raha Desambra no hoeverina ho andro nahaterahan'ny Tompo, io moa zany no napetraka hankalazana an'izany, dia raha manisa 7 volana miainga avy eo amin'ny Desambra tsika mandroso dia volana Marsa. Zany hoe raha Desambra no apetrakintsika fiangonana hankalazana ny andro nahaterahan'i Jesosy Kristy, dia aty amin'ny volana Marsa zany no hoeverina na apetrakintsika kosa hankalazana ny nahatongavan'ny zanak'Andriamanitra tao akibon'ny Maria. Teo zany no nitsaika voalohany Maria. Izany no mahatonga an'ity herinandro atrehantsika ity ho tafiditra ao anatin'le hoe andron'ny Maria, ary izany no mahatonga an'ity tenin'Andriamanitra ity izay norenesintsika teo. Ary noho izany dia hanome famantarana ho anareo aho, indro hanananaka ny virijina. Efa hatrany amin'ny testamenta taloha kay ry havana, hatrany amin'ny bokin'ny Isaia, faminan'ny Isaia, nefa niteny Jehovah Andriamanitra fa isy anankiray izay hiteraka amin'ny alalan'ny vehivavy virijina. Ho teraka moa zany amin'ny alalan'ny vehivavy virijina dia tsy iza io fa Jesosy Kristy. Ny teny ato dia ny hoe hiteraka zazalahy izy, ny anarany dia atao hoe Imanoela. Ny dikany hoe Imanoela dia zao amintsika Andriamanitra. Raha Jesosy Kristy Tompo zany mitondrona amin'izany dia zao Jesosy Kristy no manambara fa tonga eto amintsika Andriamanitra. Misaotra ny tompontsika ry havana ankehitriny izay miaina ao anatin'ny fantanterantsika ankehitriny, fa tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity Andriamanitra. Amintsika Andriamanitra, amiko Andriamanitra, aminao izay miaina zao tenin'Andriamanitra zao Andriamanitra, raha toa kristianina vita batisa ianao. Tsy lavitra Andriamanitra, tsy lavitra anao Andriamanitra, ao anatiko Andriamanitra, ao anatinao Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Raha ao anatinao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ny dikan'izay ny fiadanana ao aminao, ny fitsarana ao aminao. Inona ary mbola mampisalasala anao, inona mbola mampiahiahy anao, inona mbola mampierikerika anao, inona mbola mahakivy anao amin'ny vao maraina io zao ankehitriny zao, tsy tokony hisy an'izany tsony ny fiainantsika. Tsarovy aminao Andriamanitra, zanako Maria Virijina, tonga hamonjy anao. Izay mahatoky izany teny zany no manana ny fiadanana. Rehefa mandeha ianao ivoaka ny trano dia izao irehareana, tsy hoe irehareana maha olombelona amin'ny nofo, fa irehareana tahaka ny Paoly apôstôly ka itenenanao hoe amiko Jehovah Andriamanitra. Fa zao anefany ataova mifanaraka amin'izany ao aminao an'Andriamanitra zany ny fiainanao. Tsy sanatria ianao irehere hoe ory zareo amiko Andriamanitra, atao amiko Jehovah Andriamanitra, avy eo ny fitondrantenanao maloto, avy eo ny teny alako ny vavanao mahamenatra, avy eo ny asa-pivelomana ataonao manala baraka. Tsia, fa rehefa hitentsika sa ijoro vavolombelona tahaka ny Paoly ilay niteny hoe tsy izao no velona fa Kristy no ato anatiko, dia tena nisehon'ny Paoly tamin'ny fiainana izany maha ao anatiny an'i Kristy izany, amin'ny fiteny, amin'ny finoana, amin'ny fitondran-tena. Dia tahaka n'izany koa tsika ry havana, hoy ny testamenta taloha, indro hanananaka ny virijina ka hiteraka zazalahy, ny anarany ataony hoe Imanoela. Natao anao zany, tsy ho an'ny jiosy ihany zany, tsy ho an'ny zanak'Israely zany, ho anao izay miaino ity tenin'Andriamanitra ity. Ao aminao Andriamanitra matoky azy, mifalia. Raha ifo maraina ianao zao dia fantaro miaraka aminao eny foana izy, hiaro anao izy, hiantoka anao izy, hanome fiadanana anao izy. Amen.